أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت نما ناتن أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka any ity fandaharana fampatsahivana mahakasika ny firoana islamo amin'ny ity androany ity. Manaraka zany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodrano feno sy fandre-pahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky, ireo mpanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny solidalany mandra-patongavany andro fitsarana. Raha lasa nabavy anatin'ny firoana islamo, mbola ao anatiny qasasul anbiya, tantaran'ireo mpaminany rehetra izay nifandimby sy nandalo teto ambony tany antsika ankehitriny. Amin'ny tendroany ity dia hiditra ao anatiny tantarany Abul Anbiya, ilay razamben'ireo mpaminany rehetra teto ambony tany. Tsy iza zany fa Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam dia teraka tao Babylone, tao Irak no niterahany zany mpaminany Ibrahim alayhi salam zany. Ary tao ihany koa izy no petraka tamin'ny fahazazany sy ny fahatandrany tao anatin' zany tanàna ny Babylone zany. Saingy tamin'ny vanim-potoana nahaterahany sy fahatandrany dia niparitaka sy ny elipatrana tamin'izany tanàna zany ny fanompoan-tsampy sy ny fanompoana sarivongana. Ary tsy vitan'izany fa ny ray ny Ibrahim alayhi salam mihitsy antsoina hoe Azar no mpanamboatra sary sikotra, sary vongana, ary izy no mivarotra an'izany eny an-tsena izany, ary izy maka volan'izany zavatra zany. Ny papany Ibrahim mihitsy no manao an'izany rehetrarehetra zany. Saingy mpaminany Ibrahim alayhi salam nahatsapa fa hoe manelingelina azy tsy mety amin'ny sainy izany zavatra rehetra izany. Ka nanomboka teo izy dia mandinika hoe iza marina azy ny tompo izay tompo ny tompona, iza marina no mentrika ho tompona, fa ohatrany tsy ekeny saiko hoy mpaminany Ibrahim alayhi salam, ny zavatra izay amboarina amin'ny tanana, vato, sikotra, sary sikotra, sary vongana amboarina amin'ny tanako, amidy eny an-tsena, dia eny no atao tompo fiaro anao ao anatin'izany tokantrano anankiray zany. Tsy ekeny saiko zany. Ka nanomboka Ibrahim alayhi salam niantso an'ireo vahoakany hoe aoka nareo mba tsy hanompo an'ity sarivongana ity, manompoan'ilay tena tompo mahery sy tsy toa mandrakizay. Niantso Ibrahim alayhi salam ary nanantona mihitsy izy ny rainy. Niantso Ibrahim alayhi salam any papany, ory papa, maninona ianao manompo zavatra anankiray zay tsy mahavita manaratsy ianao no sady tsy mahavita manasoa anao ihany koa. Ory papa, maninona ianao manompo zavatra anankiray zay tsy manana pouvoir akory aminao, aza manompo shaitany ianao ry papa. Ny teny ampahindrena Ibrahim alayhi salam, niantso ampahindrena an'izany papany zany. Saingy ny papany mamaly qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Teneny ny papany Ibrahim, ory Ibrahim, moa ve nanomboka niala amin'ny fanompona ny razambeko anao ry Ibrahim, niala amin'ny tompoko ve anao Ibrahim, tsy mankatoa ary tsy mitia an'izany tompoko ve anao ry Ibrahim. Raha ohatra ka tsy tsahatra anao amin'ny zavatra izay ataonao zany ry Ibrahim, dia ho irako anao ho toram-bato ary miala eto akaiko avy hatrany ianao, fa tsy mila miresaka aminao zao, hoy papany Ibrahim alayhi salam. Niala teo Ibrahim malahelo satria niantso ampahindrena, niantso ampitiavana, saingy valiny fo vato no namaly ny mpaminany Ibrahim alayhi salam. Niala teo izy dia nandeha indray izy niantso an'ireo vahoaka hoe miala amin'io fanompoan-tsampy io, miala amin'io zavatra zay tsy mety io. Saingy ny vahoaka ndray manontolo dia tahaka ny rainy ihany no valiny tamin'izay fotoana zay hoe miala anao ry Ibrahim, rehefa tsy hanompo anao dia avelao zay no hanompo an'izany tomponay zany. Teo Ibrahim dia namoaka teny tamin'ireo vahoaka hoe mbola ho hitanareo indray andro, amin'ny fotoana tsy maha eo anareo ho potipotehako avokoa ireo sampy na sarivongana eo aminareo zany. Ka nandeha tokotrany ny andro, nandeha ny taona, taty aoriana dia nisy fety lehibe karazany pèlerinage na ihany koa fivahiniana masina miala kely zany tanàna ny Babylone zany, dia
niala avokoa reo vahoaka tao amin'izany Babilôna zany, nandeha monjy an'izany fivahiniana masina na mipelerinina azy zany ka niala ny tanàna izy ireo. Ny olona rehetrarehetra tamin'ny tanàna ny Babilôna dia niala tamin'izany tanàna izany avokoa. Ka tenenin'izy ireo Ibrahim hoe andaotsika andeha hanao an'izany fivahiniana masina izany. De teny Ibrahim alayhi salam qala inni sakim. Zao izy dia marary, tsy afaka andeha monjy an'izany zavatra izany. Ka rehefa lasa reny vahoaka reny tsy misy olona intsony tao anatin'ny tanàna ny Babilôna, de nanomboka teo Ibrahim am'izay miteny eto no fotoana amotehako an'izany sampinareo izany. Ka lasa Ibrahim niaraka tamin'ny famaky niditra tao anatin'ny templa na amin'ny toerana izay fanompoan'izy ireo, ny potipotehany avokoa ireo izany hoe sampy rehetrarehetra tao, ny madinidinika sy ngezangeza afa-tsy le iray farangeza indrindra no tsy nipotehany Ibrahim. Ary rehefa tsy nipotehany izany de nalainy ny famaky na antony teny amin'ny sorokan'izany sampy lehibe izany, de niala izy na ary niverina tany amin'ny tanàna izay nisy azy. Tonga ireo vahoaka ny ariva, satria rehefa vahoaka avy manao an'izany pelerina zany de tsy maintsy mandeha izy ireo, mandeha miditra ao amin'ny templa aloha zay vao miverina namody any an-trano. Rehefa tonga tao amin'ny templa izy ireo, akory ny agagan'izy ireo, nahita ireo sampy sy izay hoe Andriamanitra ho tompon'izy ireo potipotika ary tsy misy tavela intsony afa-tsy le ray ngeza no sady miantona eny antsorony izany famaky izany. De teny izy ireo manao hoe man fa'ala hadha bi alihatina, iza re no olona mahavita mamotika an'izany zavatra izany tompotompointsika izany. De teo dia nisy feo nivoaka manao hoe inna sami'ana fatan yuqalu lahu Ibrahim. Zay hozy izy naheno taloha tany fa nisy tanora anankiray efa namoaka vava fa tsy maintsy potenay izy ty, ary zany tanora zany tsy iza fa Ibrahim alayhi salam. De niteny ireo vahoaka alefa ary alaivo ty izany Ibrahim zany. De nalaina Ibrahim alayhi salam ary noentina teo amin'ny pahibe maso ny olona rehetrarehetra vory tamin'izany fotoana izany hoe, de nanontany izy ireo hoe anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, moa ve anao no nanao an'ity zavatra zay mahatsy lavitra ty tamin'ny tomponay ry Ibrahim? De namaly Ibrahim alayhi salam hoe qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantikun. Teny Ibrahim tsy za nanao an'io zavatra io, fa za mino fa ile ray ngeza lehibe indrindra io no nanao an'izany zavatra zany. Ary antaninareo moa Israelita eny satria mbola tesitra izy io. Inona mahatesitra azy? Satria tsy tian'izy tompoinareo miaraka amin'ireo madinidinika reny fa te-hanjaka izy rery, ka zay no antony namotehana n'ireo zavatra reo. Ka antaninareo moa Israelita eny satria mbola tesitra izy io. Nifampijery izy ireo tamin'izay fotoana zay ireo vahoaka hoe amin'ny fomba ahoana moa no hitenena ny sarivongana, amin'ny fomba ahoana moa hitenena n'izany sary sikotra vato zay namboarinay tamin'ny tanana izany. Saingy tsy vitan'izany fa mbola nisy feo mivoaka ihany manao hoe qalu unsuru alihatakum. O ry vahoaka, aoka nareo mba hiaro ny tomponareo ka sazio amin'ny sazy zay mifarany mahery vaika ipaminany Ibrahim alayhi salam. Ka teo izy ireo nifampidinika, nivory izy ireo inona no sazy tokony omena any ampaminany Ibrahim alayhi salam. De niteny ireo vahoaka sasany hoe qalu harriquhu, o ry vahoaka, raiso Ibrahim ampidiro ao anatin'ny afo miredareda, izany no sazy mendrika any ampaminany Ibrahim alayhi salam. Nandeha ny vahoaka rehetrarehetra dia namory an'izany kitay, namory ny kitay ao anatin'ny andro maromaro izy ireo, namory ny kitay ary napretina zany afo zany, ary rehefa miredareda zany afo zany de nantsona Ibrahim, na fatorany tanany no fatorana ihany koa ny tongony, de natsipy tao anatin'izany tao anatin'izany afo miredareda zany ipaminany Ibrahim alayhi salam. Saingy rehefa andeha ampidirinao izy andeha ho atsipy ao ipaminany Ibrahim, de nanao doa tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tompo Allah ampiay ary izy no pia tsara indrindra. Rehefa natsipy tao izy namoaka an'izany doa zany, nanao an'izany doa izany, de teo Allah subhanahu wa ta'ala nanome ordre, nanome didy an'ilay afo manao hoe kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Metezanao ho nintsinitsy na ihany koa
filaminana sy fandriam-pahalemana ho amin'ny mpaminany Ibrahima alayhi salam. Rehefa niditra tao izy misy ireo mpahay tantara amin'ny teny tonga i Jibrily nandrakotra azy tamin'ny elany tamin'izany fotoana zany, ary misy ny teny ilay afo miredareda mihitsy ho lasa fandriam-pahalemana ary lasa ho nintsinitsy ho an'ny mpaminany Ibrahima alayhi salam. Rehefa tapitra ny afo, maty ny afo, de iny Ibrahima alayhi salam nivoaka tao anatin'ny afo ka nigaga ny olona rehetrarehetra. Satria nahoana? Satria tamin'izany fotoana zany tsy misy zavatra maina singam-bolo ny mpaminany Ibrahima aza tsy may tamin'izany fotoana zany afa-tsy hoe ilay tadina matitra ny tanany anankiroa sy ny tongony anankiroa ihany no may tamin'izany fotoana zany. Gaga ny olona hoe inona ary ny zavatra izay nataony mpaminany Ibrahima alayhi salam. Rehefa nahenan'izany ilay mpanjaka anankiray antsoina hoe Namrod tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Ibrahima, de nampiantso any Ibrahima hoe alefasinareo aty zany lehilahy na izany tanora mafilo zany, alefaso aty amiko zany fa ho faiziko izany lehilahy zany. Ka noentina teo anatrehany Namroda i mpaminany Ibrahima alayhi salam. De nanontany Namroda hoe man rabbuka, iza ny tomponao? De namaly Ibrahima hoe rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, tompoko aneka ilay mamelona sy ilay mamono. De teneny Namroda alayhi lana raha zany no tomponao dia aoka ho fantatrao fa zay ihany koa mamelona sy mamono. Teo Namroda naniraka ireo miaramilany, mandehany nareo mandehany amponja, hoenty gadra anankiroa eto anatreo. Rehefa noentina gadra anankiroa de teny Namroda hoe vono raha ity, no vonona ny iray ary teny Namroda hoe avelao velona raha ity. De teny tamin'ny Ibrahima moa ve tsy tanao ihany koa fa za mamelona sy mamono. Dia rehefa nitenan'izany Namroda alayhi lana tsapany mpaminany Ibrahima alayhi salam ny fahaterentsainy, de mbola niteny Ibrahima alayhi salam inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar. Teneny Ibrahima alayhi salam, raha ohatra ka ianao miteny fa mamelona sy mamono fa ny tompoko dia ilay mpamoaka ny masoandro avy any atsinanana ary milentika avy any andrefana. Fa raha ohatra ka tenanao ihany koa milaza teninao fa itompo dia indray andro fotsiny angatahako aminao mba avao avy any andrefana izany masoandro izany. De teo dia tsy nahita valy i Namroda. Rehefa tsy nahita valy izy, menatra izy manoloana an'ireo vahoaka zay noentiny, tsy fantany zavatra zay ataony. De farany namoaka didy izy hoe atao sesitany miala ny Babilôna, miala ny Iraky i mpaminany Ibrahima alayhi salam iza tamin'izany fotoana izany. Ka niala tao Babilôna i mpaminany Ibrahima alayhi salam, niala tao Irak, niaraka tamin'ny vadiny Sara ary niaraka tamin'ny zanadrahalany antsoina hoe Lut alayhi salam. Tsy mbola mpaminany Lut alayhi salam tamin'izany fotoana izany. Ka lasa izy ireo nizotra nakany Palestiny. Rehefa tonga tao Palestiny izy ireo dia nandeha ny fotoana 2 taona 3 taona tratra ny kere na ihany koa tsy misy hanoanana, tsy misy sakafo hoanina tao anatin'izany tanàna ny Palestiny zany. Ka voatery ny findramonina ihany koa i mpaminany Ibrahima alayhi salam niaraka amin'ny mpaminany Lut ary niaraka tamin'ny vadiny Sara nandeha tany Egypta. Rehefa tonga tao Egypta izy, niditra tao Egypta, de tao Egypta ihany koa de nisy mpanjaka anankiray, mpanjaka mpanao didijadona, mpanjaka mpanao tsindrazo lena ary mpanjaka tena tia vehivavy izany. Zay vehivavy tsara tarehy, vehivavy tsara tonga amin'io tanàna io de tsy maintsy alainy izany mpanjaka zany ary iarahany matory ataony an'izany fahazaran-dratsiny zany. Ka rehefa tonga tao amin'izany tanànany Egypta izany i mpaminany Ibrahima miaraka amin'ny vadiny Sara, satria Sara dia vehivavy tsara tarehy, tsara fitondran-tena ary mendrika eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Inona zavatra zay nandalo? Rehefa nisy nahita izy iny ny fahatongavan'ny Ibrahima miaraka amin'ny Sara de nandeha ny signaly na ihany koa niteny tamin'ny mpanjaka hoe misy vehivavy tsara tarehy mendrika ho anao mpanjaka tonga eto amin'ity tanàna ity. De nandefa miaramila avy hatrany izany mpanjaka zany hoe andana alanareo izany vehivavy zany. De rehefa tonga tany ireny miaramila reny aka ny Sara de niteneny Ibrahima alayhi salam, rehefa tonga any aminy ianao ka antaniny hoe iza io lehilahy miaraka aminao io, de teneny hoe io anadahako. Satria nahoana? Satria ny fahazaran'io lehilahy
mpanjaka io raha vao maheno hoe ianao vadiny de vonony avy hatrany Ibrahima alayhi salam de alainy ankeriny zany vehivavy zany fa raha ohatra kosa anadany de averano velona de zay no antony Ibrahima alayhi salam no niteny manao hoe zao dia anadanao raha ohatra ka manontany izy ary amin'ny finoana islamy ihany koa ny mpino samy mpino dia mpianada na de hoe mpivady aza izy ireo raha araky ny finoana islamo izany nandia noentiny izy ireo miaramila tany amin'izany mpanjaka zany imamantsika Sara alayhi Sara radhiyallahu anha rehefa tonga tany izy dia niezaka iny mpanjaka iny niditra tao anatin'ny efitrano ny Sara ary ezaka iny mpanjaka iny andeha hanao ny filan-dratsiny amin'ny Sara saingy Sara nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe aza to mahazo aza to mahakasika ity lehilahy ty rehefa anantona zany mpanjaka zany de paralysé avy hatrany rehefa paralysé izy de manontany nangataka amin'ny Sara hoe angatao amin'ny tomponao fa zao izy dia tsy amerina intsony de nangataka Sara hoe avelao izy ry tompo Allah dia afaka ilay paralysé amin'izany lehilahy zany afaka fotoana voy dia tia nandrana ndray izy amin'izany te hikitika ny Sara ndray de lasa ndray izy andeha hikitika ny Sara dia paralysé avy hatrany de miteny amin'ny Sara izy angatao amin'ny tomponao fa tsy amerina intsony rehefa afaka izany paralysé zany dia mbola tia nandrana ndray fanotelony de lasa ndray izy anandrana dia mbola nangatany Sara ihany koa izy de paralysé ka teo izy niteny manao hoe ty farany ozy izy tsy anantona anao tsony za fa angata amin'ny tompona mba ho afaka de nangatany Sara izany de afaka izany zavatra izany ka taorinan'izay de teneniny mpanjaka hoe mandana ozy izy ianao miala eto amin'ity tanàna zay misy anahy ty fa tsy olombelona anao io satria ny vehivavy rehetra zay nataoko an'izany dia nety avokoa ary vitako avokoa ny zavatra rehetra fa ianao no hafahafa ny zavatra zay nataonao rehefa hiala teo ipaminany Ibrahima alayhi salam handeha iverina any Palestine de nomeny izany mpanjaka izany cadeau vehivavy anankiray antsoina hoe Hajara nandeha i Hajara nataon'izy ireo mpanampy tao an-tranon'izy ireo rehefa tonga tany Palestine ipaminany Ibrahima alayhi salam sy ny vadiny Sara rehefa niverina izy ireo de ipaminany Lut alayhi salam dia nandeha nizotra nandeha tany Irak fa tsy nandeha nizotra niaraka tamin'izy ireo tany Palestine inshallah toy ny zany tantara ny ipaminany Ibrahima alayhi salam zany zay mahafinaritra abul anbiya lehibe ny ireo mpaminany rehetra razambe ny ireo mpaminany rehetra razambe ny mpaminany Ibrahima mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam razambe ny ireo mpaminany jiosy rehetra izany mpaminany Ibrahima alayhi salam inshallah ahoana ny toy zany tantara izany ahoana ny fanambadiany mpaminany Ibrahima amin'ny Hajar ahoana ny fahazoany zanaka Ismail ahoana ihany koa fahazoany zanaka Ishaq sy ny fizotrany fiainan'izy ireo taorian'ny nahazoana zany zanaka zany zany angamba no lesona na ihany koa raisintsika amin'ny manaraka inshallah fa mity androany ty kosa dia tapitra eo ny tapany voalohany tamin'ny tantarany mpaminany Ibrahima alayhi salam ka isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tena kosa dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny alahady herinana toy izao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh